Ilay mpanjakavavy tsara taresy be herim-po. Estera mpanjakavavin'i Persa. Nanana zava-miafina izay tsy fantatry ny mpanjakavadiny izy. Jiosy izy. I Mordekay kosa dia dadatoan'i Estera izay niasa tao an-dapa sy niambina azy. Nisy mpanolo-tsaina atao hoe Hamana tao an-dapa izay tiany ny mpanjaka. Reharibe Hamana sady tia voninahitra ka tsy maintsy mandoaliko eo anatrehan'ny rehetra. Afa-tsy Mordekay no tsy nanaiky izany. Tezitra noho izany Hamana ka nihevitra ny hamono amin'ny Mordekay sy ny Jiosy rehetra. Nandainga tamin'ny mpanjaka Hamana ka hoy izy taminy: mampidi-doza ny vahoaka Jiosy, noho izany dia tsy maintsy haringana ny Jiosy rehetra. Nanaiky ny mpanjaka ary nisy andro voatondro hamonoana ny Jiosy. Nalahelo mafy Mordekay raha nahino izany ka nandefa hafatra tamin'ny Estera mpanjakavavy. Ry Estera, reseho lahatra amin'ny mpanjaka hiova hevitra. Raha mandeha any amin'ny tsy misy fanasana dia ho fata raha tsy omeny ihany te hibolamena. Estera, mety ho fiatrehan'izao loza izao angamba no nahatonga anao mpanjakavavy. Nanaiky Estera. Rehefa avy nivavaka izy dia niditra tao amin'ny efitranon'ny seza fiandrianana. Nampanatsony ny mpanjaka izy ka nanatsotra ny te hibolamena ny mpanjaka. Dia hikarakara sakafo hiaraka amin'ny Hamana aho. Hoy Estera. I Hamana kosa dia nanomana hazo anatonana amin'ny Mordekay. Rehefa nahazo fanasan'ny mpanjaka Hamana dia nakany amin'ny lapy izy hanatrika izany. Hoy Estera nandritra ny sakafo. Izaho sy ny mpiray-firenena amiko dia efa haringana. Iza ny tompona andraikitra amin'izany? Hoy ny mpanjaka. I Hamana. Hoy Estera. Aoka izy ahantony eo amin'ny hazo lavana tsangany. Hoy ny mpanjaka. Noho Estera dia voavonjy ny Jiosy. Nanao fety lehibe izay mbola kalazaina hatramin'izao ny Jiosy.